Opéra Pascal Randriamarado, opéra Bretra eto amin'ny district Ambatofotsy, Fikera miasa eto amin'ny district Ambatofotsy. Dia falamiarabantsika rehetrarehetra ary amin'izao fotoana zao, isan'ny tenenina kely sy ho ampahafantarina ary hitondrana fanazavana kely ato anatin'ity fandarana ity dia mahakasika indrindra satria vanim-potoana amin'ny famadihana zao dia tafavory daholo na ny fianakaviana mifanakaiky na ny fianakaviana avy any alavitra ary miavana matsakaiza mba hifanotrana amin'ny fikarakarana ny taolam-balin'ireo razana efa nalevina ny amparisan'ny razana. Raha ny volazan-draka-bolana malagasy satria malagasy atsika dia izao ny volazany hoe ny famadihana dia fomba rahan'ny foko malagasy sasantsasany malim-panajana ny razana sy fangataha-pitahiana aminy. Raha io famaritana io fotsiny ingana dia ny hoe tena fatra-panajany razana malagasy ary mino koa ny fitahian'ireny razana ireny. Ny ankabezantsika malagasy dia kristianina daholo ary ny fomba mampanao kristianina dia nalaina tamin'ny fomba mampanao jody ny ankabeazany. Ka raha vao miresaka hoe vahoaka jody dia vao resaka ao ny vahoaka Israely, vahoaka an'Andriamanitra. Izany hoe ny fomba mampanao tsika malagasy sasantsasany amin'ny maha-kristianina antsika dia misy nalaina tahaka tamin'ny nataon'ny vahoaka Israely taloha. Ohatra amin'izany izay voalaza ao amin'ny boky Jenezy ny toko 7:7-8 ka hatramin'ny 1:13 dia izao ny voalaza ao, ary ny voalaza ao anatin'io andalatsoratra masina io dia ny hoe manambara sy mitantara ny hafatra Jakoba tamin'ireo zanany. Izao ny voalazan'ny Jakoba tamin'izany fotoana izany hoe efa ho faty aho ity ka alevenany amin'ny razako anatin'ny zoy izay ao amin'ny sahan'ny Efrona ety aminy, anatin'ny zoy amin'ny saha Makpela tandrifiny Mambre any amin'ny tany Kanaana, dia izay novidian'ny Abrahama mba misa tamin'ny Efrona ety aminy ananany fasana ho azy. Tao ny nandevenana ny Abrahama sy Isara vadiny, tao ny nandevenana ny Isaka sy Rebeka vadiny, ary tao ny nandevenana koa any Lea. Dia io andalatsoratra masina io zany dia manambara fa hoe rehefa maty Jakoba dia tsy ajanona levina ho Ejipta ny fatiny araka ny fangatahany, fa entina hiverina any amin'ny tanin-drazany na ny fasan-drazany any amin'ny fasan'ny Abrahama sy Isaka razambeny any Kanana. Ka io zany le ataontsika hoe tanin-drazana na lasa fasan-drazana mihitsy izy taty aoriana. Dia io nangatahan'ny Jakoba io hoe rehefa maty ihany koa aho dia avelao aho mba hilevina any amin'ny fasan-drazako izay nangatahan'ny Abrahama ho azy sy ny vadiny sy Isaka vadiny, ary mivadiko ihany koa Lea dia ho alefaka efa naleviko any ihany koa. Dia voalaza zay ao amin'ny boky Jenezy ny toko 7:7-8 ka hatramin'ny 20 io fangatahan'ny Abrahama n'ilay tany io izay anaovany fasana ho an'ireo ho amin'ny vadiny, ho an'ny Isaka zanany sy ny vadiny, ary ho an'ny Lea vadiny Jakoba. Ka inona ary ny antony anaovantsika famadihana? Voalohany indrindra dia tsy hoe manompo sampy kristianina raha ohatra ka hoe mikarakara ny taolam-balo. Anatanterahana ny voalazan'ny didy faefatra amin'ny didin'Andriamanitra hoe ajao ny ray aman-drenao mba ho ela velona ianao, izay voalaza amin'ny boky Eksody. Tsy hoe izay maty rehetrarehetra akory dia hoe ray aman-dreny, fa mety mbola misy ankizy kely, fa mety misy efa ray aman-dreny be ihany koa mety efa maty. Ny faharoa dia fomba ray anajany malagasy ny ray aman-dreny ihany koa io famadihana io amin'ny alalan'io zany, ary fomba hafa ihany koa izay anajany ray aman-drentsika na anajantsika ny razana ihany koa indrindra fa amin'ny maha-kristianina feno antsika dia ny fangatahantsika vavaka amin'ny lamesa rehefa mivavaka isika. Fomba tsika io ary efa voalazany amin'ny toko 2 Makabeo io tantara io fanajana sy ny fitondranam-bavaka ireo maramila matanady entinam-bavaka ihany koa zany ireny razana efa nielo lalany reny, dia amin'ny alalan'izay ihany koa iangatahantsika fitahiana, satria araka ny voalazako tany aloha dia ny hoe ny malagasy dia tena mino famitany razana, tsy matory fotsiny ireo fa mitany razana. Dia isan'ny anatony anankiray anaovantsika famadihana ihany koa dia hoe angatahana tsodrano avy amin'ny razana, satria araka ny voalazako ty dia hoe mitany razana, angatahana tsodrano. Ho antsika malagasy dia izay ny fitentsika hoe tsodrano zava-mahery. Raha fa tsy mahazo an'izany tsodrano izany tsika dia raha anao zavatra anankiray dia hoe iry mbola tsy nahazo tsodrano, iry mbola zao mbola tsy nahazo an'izao fa rehefa mahazo tsodrano tsika dia ohatry ny afa-po, manana hafaliana ary manao an'ilay zavatra tsy aminahy manatanteraka ilay zavatra anankiray izay mety nangatantsika tsodrano. Dia ny fahatelo anaraka an'izay ny antony hoe anaovantsika ny famadihana ihany koa dia eo ny hoe natao hifankahalalany fianakaviana.
satria eo amin'ny famadian'io vao tena tafafonto daholo ny mpianakavy rehetrarehetra dia ao le hoe iray fasana ary misy fianakaviana maro izay hoe avary sy avatsina avy ary eo ny amin'ny fasana vao malala hoe kaiventsika mpianakavy kaiventsika ohatr' zao dia izay zany misy anankiray anaovana an'izay famadian'izay inkoa mba hifankalalany mpianakavy tsy hoe fandaniam-bola be deaibe mivola dia hoe aleo anao famadiantsika mba handaniana vola fa ny famadiana isan'ny tanjony anankiray amin'ny famadiana dia natao hifankalalany mpianakavy ka ao anatin'io hoe fampizarany hafaliana fampizara ihany koa amin'ny fiarahamonina amin'ny resaka mety ho sakafo eo ihany koa fifampizarana mety ho fihetsika na ny hafaliana amin'ny dia sy ny zavatra maro izay mety tokony anatanterahana an'izany dia samy miezaka manatanteraka an'izany daholo ny isam-pianakaviana samy manomana an'izany daholo dia ao anatin'io ihany koa no ifandrombona tsy jerena arina tava tsy jerena zanakikala hafa tsy jerena hoe manakarena sy manitra fa mitovy satambatra ilay razana iombonana dia izay zany ety am-pamaranana dia efa mafisiko kely amin'izay hoe fiheverana diso mahakasika ny resaka famadiana hoe manompo sampy izay mamadika fa ny famadiana dia araka ny efa voalaza teo hoe manana fototra ratsoratra masina araka ny voalaza teo indrindra izay hoe famadian'izay tsy voantsika kory nanao famadiana fa efa maro ny olona nanao an'izany taloha ary araka ny voalazako teo dia ny hoe efa nataony ny Jakoba io tamin'izany fotoana izany tamin'ireo taranany hoe avereno ho any amin'ny fasandrazako dia tsika mianakavy zany sika kristiana rehetrarehetra sika malagasy maha-malagasy atsika ka manaraka an'izay hoe fomba mampanao malagasy ary tiany soatoavina malagasy zay dia manana an'izay mety ho hafanampo manatanteraka amin'ny famadian'izay anaty ireo razana ifanireo lalanantsika satria isika kory tsy mipotra tamin'ny vatamako azo mankasitraka mankatena